raha iresaka ny tontolo ny fifidianana kosa isika dia manana ny ambarany mbo ny ray aman-dreny ara-drazana na izay milaza fa mbola betsaka ireo karazana korotana misy ato amin'ny firenena izay mety hiteraka fanembatsembanana amin'ny fahatomombanana izay fifidianana izay mitondra ny anjinjiny ny rotsy rakotiny irainy. Nivoaka tamin'ny fahanginana ireo ray aman-dreny ara-drazana raha nahatsapa fa mbola betsaka ireo sakatsakana mety tsy ahatomombana ny fifidianana eto an-toerana raha ny voalazan'izy ireo. Andohalika ny ranom-bary hoy ireo ray aman-dreny ara-drazana amin'ny olana mahazo ny malagasy amin'izao fotoana izao ka tokony hitadiavana vahaolana faran'izay aingana raha tsy ilaza fa tsy fandriam-pahalemana izay efa mianaka tanteraka manerana ny nosy. Raha ireo trangam-piarahamonina izay miseho etsy sy eroa dia tsy fantatra intsony hoy izy ireo ny fomba hiatrehana izany indrindra amin'izao firosoana amin'ny fifidianana izao. Ao anatin'izay tsy fandriam-pahalemana izay ny tranga-javatra vao vetivety. Ny arahantsika nahita teto Antananarivo sy tany Fianaratsoa tao anivony université tsy misy tsony ny franchise universitaire ary maninona nefa izany zavatra izany no mitranga amin'izao fotoana fandrifian-javatra ve sa zavatra efa marary hatramin'izay aho ka voatery tsy maintsy mitranga. Fifandrifian-javatra ve ny zavatra mitranga tamin'ny Nosy Be tsy voasambany Androany sy ny fitsaram-bahoaka teto Madagasikara fa ny tany Nosy Be no zavatra iainantsika amin'izao fotoana. Fa nanina anakorotana ny Madagasikara ve ny zavatra nitranga tany mba tsy hatanteraka ny fifidianana? Ataoko fa tsy izay angamba ny zava-misy. Nilaza ihany koa moa ireo ray aman-dreny ara-drazana fa resy lahatra izy ireo fa ilaina ny fifampidiniana ao anatin'izao fiainam-pirenena izao mba hialana indrindra amin'ny krizy vaovao mety hiseho aorian'ny fifidianana. Ny fanamafisana trano dinika ambany tafontrano toy ny efa nisy hatramin'izay izay efa nataon'ny FFKM sy ny fihaonana tampony dia isan'ny ankatoavin'ireo ray aman-dreny ara-drazana ihany koa.